Falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity andro anio ity indray manona fedanan'ny Tompo aminao izany. Dia misaotra ny tompontsika mbola manana fotoana hatrany iarahana manompo indray dia hojerentsika ny filazantsara ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana tsara azy. Ianao ve aloha te hitombo amin'ny fahalalana tsara azy? Dia izy any amaly an'izay etaetanao izay. Jerentsika ny Timoty faharotoko voalohany. Timoty faharoa toko voalohany ary ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no hojerentsika. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na ho ampifatony ianao ry Timoty. Fa aokenao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tamin'i Kristy Jesosy hatreo fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehon'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehony mazava amin'ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no iaretako an'izao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatro izay inoko. Ary matoka fa izy dia matahiry ilay zavatra natolotro azy na ilay zavatra natolony mandra-piavana izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny marika ny teny tsy misy kilema izay farenao tamiko. Amen. Mateo toko fahafito andininy fa raika amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby roapolo. Mateo toko fahafito andininy fa raika amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby roapolo. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hiditra amin'ny fanjakan'lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Fa aminanina io zany? Mpaminany io zany. Ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Mpanao délivrance zany. Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Mandeha tsy heroa mitory filazantsara, manao asa fanompona maro ao anatin'ny tontolo-pivavahana. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay mela amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany nazovi no mandre zany teniko izany ka mankatoa dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ranonorina ka nisy rika be sady ho fofofony rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nenjera izy satria efa naorina tambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre zany teniko izany nefa tsy mankatoa dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Ary latsaka ranonorana nisy rika be sady ho fofofony rivotra dia namely zany trano zany dia nenjera izy ka loza ny fianjerany. Amen. Io teny ireo na koroa ireo
no andeha indray ifampizarantsika aneo. Timotea 2:1 le teo ary ny Matteo 7:2. Ny zavatra ifampizarantsika dia loha hevitra anankiray atao hoe tsara fototra. Amen. Ao anatina vanim-potoana iainantsika tahaka izao izay ifamezivezena information be dia be mihitsy. Taloha zany ataoko hoe tany amin'ny taona talohan'ny taona 14 teo hoe ohatra ho antsika eto Madagasikara, dia azo lazaina hoe voafehy ihany ny information izay reny sosofin'ny olona. Izany hoe ianao tsy afaka mandrea raha tsy ianao no manapa-kevitra ny iaina. Ohatra zany zao hoe raha mandeha ny télé ohatra, raha mijery zavatra amin'ny télé zany dia ianao no manapa-kevitra hoe za hijery an'ity zavatra ity, dia izay vao hitanao zay ambarany ao. Rehefa tsy mijery an'ilay chaîne ianao dia tsy fantatrao zay ambarany ao, dia tsy mitondra ninina ho anao zay ambarany ao, tsisy impact, tsisy fiatraikany aminao sy fiainanao zay ambarany ao. Raha ohatra ka hoe any amin'ny gazety ihany koatra misy information, dia anjaranao no misafidy hoe hividy gazety dia izay vao mijery, na mijorojoro eny an-dalana iny dia izay ko mijery gazety. Fa aty amin'ny vaninandrontsika manomboka taona 2010 zany nataontsika hoe mety hoe mazavazava kokoa ngamba ny eo amin'ny 2015 teo eo dia misy Facebook, dia izy io moa efa ela fa ataontsika hoe aty amin'ny 2015 zany nanomboka amin'izay azony saramba bembahoaka ataony mahazo azy. Dia ina zavatra mitranga be dia be tsy voafehy intsony ny information izay tonga eo ambany masontsika, satria manasosan'iny eo ianao dia mahita zavatra be dia be izay tsy safidinao intsony no tsy niankina tamin'ny safidinao intsony ny ahita azy sy ny tsy ahita azy. Fa mandeha le izy dia mipetraka eo ambany masonao ny information, tia indray ny adi-hevitra atsy, tia indray ny resaka atsy, tia indray ny ohatr'izao. Dia raha mahay manoratra le mpanoratra dia voasarika iny ny masonao dia voavakinao eo, tsy fidiny le izy. Ianao tsy nanapa-kevitra ny hamaky an'izy, ary ianao tsy mifoha maraina hoe ndeha hitady sujet mikasika an'izao na ndeha hitady resaka mikasika an'izao, fa dia latsaka tsy fidiny eo amin'ilay information ianao. Ao anatin'izay zavatra izay dia ny zavatra hitako sy ny zavatra tsapako efa nisy fotoana fampizara hoe ny religion izay mitombo aingana indrindra ankehitriny, izay aingana indrindra ny fitombony. Ary za mihino fa mety misy fotoana hanao recherche kely hoe ohatrany ahoana no fandinihan'ny manam-pahaizana tena izy, izany hoe le tena mpandinika, fa tsy le olona miaro fivavahany fotsiny hoe manahoana ny fiemitry ny fivavahana kristianina, fa miemitra ny fivavahana kristianina amin'izao iainantsika izao. Fa tsy avoakan-dry fotsiny le information, fa miemitra. Misy zavatra zany ao anatin'ilay izy hoe misy olona matsiaro ny tenin'ny Jesosy Kristy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe zay masina dia aoka ie masina, fa zay tsy masina aoka mbola tsy masina, zay manao marina aoka mbola anao marina, zay manao tsy marina aoka mbola tsy marina, ary zay maloto dia aoka ie aloto. Zany hoe amin'ny vanim-potoana iainantsika izao za mahita any andafy le izy tena efa hita maso mbahoaka rehetra, fa aty le izy tsy tena mbola hita. Any andafy misy ina moa fiangonana lehibe, katedrale be, ngeza be, fa efa vadika hôtely sasany. Dia ny sasany mivadika boîte de nuit. Katedrale io fa boîte de nuit zay. Katedrale ngeza be noforonina tany amin'ny taona 500 900 sy sisa. Iny monument ngeza be iny zay. Satria inona ny antony? Tsy mivavaka tsony ny vazaha.
dia rehefa cathédrale firy mètre carré io ohatrinona valeur any tany, ohatrinona firy million d'euros valeur an'io zavatra io, nefa olona 20 nivavaka ao akatono izy izy fohy be any Vatican amidio le zavatra fa sy tapitra zany alohany amin'iny dia any iny. Dia ny zava-misy angoa na dia 20 ary mpivavaka efa bebe sy tatabe mandeha sentiment matsiaro fitezan'ny ray aman-dreny azy sisa hoe tato zay ny natao batemy, tato zay ny nanao an'izao, ato zay ny alevina mitsinjo fandevenana azy koa izy. Zay mantsy ny ilain'ny olombelona ary ny malagasy zay ny ilain'ny malagasy fiangonana. Nisy fotoana zay sy manatsoa tamin'ny nandevina dia nyresaka mihitsy zary lahy hoe ohatran'ny lasa fomba gasy mihitsy ty hoe mankany am-piangonana ty rehefa hoe andevina ty mety amin'ny malagasy zany alevina tsy miditra am-piangonana zany. Fotoana roa vanim-potoana roa tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainan'ny malagasy ny fiangonana mariazy fandevenana. Dia any andafy efa bebe sy tatabe daholo. Rehefa maty zany reto bebe sy tatabe ireo tsisy avenir intsony le fivavahana. Na moa ny zavatra tiana famizarana ao anatin'le izy amin'izay. Za zany mahita ao anatin'le izy hoe zao fotoana andro iainantsika izao tena zao ny fikororoana be mihitsiny. Hitanao rehefa inona no mikororoka, tsy vary ny tanimbary ny kororoana. Lazao kely le namanao tsy vary ny tanimbary ny kororoana. Tsisy anao an'izany mihitsy hoe mbola eo tanimbary dia kororoa io vary io, na mbola ketsa dia efa kororoana sady, na zavatra maniry dia le fotaka ve no kororoanao. Inona no azonao eo? Fotaka ihany no miraraka, dinona ny eo ambony, ravikazo, ravina vary fotsiny sisa mipetraka eo. Fa ny fikororoana dia hozy izy Jesosy milaza rehefa ho avy izy amin'ny vanim-potoana anankiray alizy zany misy mpikororoka anankiroa. Ny anankiray Satana fa ny anankiray Jesosy tenany mihitsy no mikororoka. Izy amin'izay mikororoka efa eo ampamilona izy eo ampamilona. Rehefa eo ampamilona ny olona dia inona ny zavatra mitranga? Efa voajinja ny vary sa tsy zay? Zay natao hoe familona na dia tsy mpamboly vary ary dia zay natao hoe familona. Eo amin'ny familona eo amin'izay ho kapohana le vary, ho sarahana ny vary sy ilay tahony sy ilay raviny sy ilay fakany, tapahana daholo izy aloha miantsim-bilona dia azo izy apetraka eo ampamilona amin'izay dia kapohana amin'izay. Jereo tsara le geste fa kapohana le izy, kapohana dia mihitsina ny tena vary, kapohana dia mihitsina ny tena vary, dia mijanona eo amin'izay zay endrikendrika hafa rehetrarehetra. Nisy fotoana fampizarana ity zavatra ity tany amin'ny taona 2020 tany ho any raha tsy diso hoe na dia vary ara ny anaran'ny taombary miditra tsopitra izy sa tsy miditra, na dia vary ara ny anaran'ny ravimbary miditra tsopitra vary sa ny ravimbary sa tsy miditra, tsy miditra. Na dia vary ara ny anaran'ny fakambary tsy miditra ny tsopitra ireny rehetra ireny, fa ny miditra ny anatin'ny sompitra dia ny voambary irery ihany. Ny ambiny dia maninona? Arina. Mbola misy ary alay hoe ny akofa, mbola tsy le vary, mbola misy ihany zany mbola miinsista hoe za tena izy ka, za zanaka ka, za nanomboka, za zao dia zay le insistansan'le olona hoe rehefa ho avy Jesosy dia hozy izy miresaka amin'izay tsy izay manao amiko tompoko no miditra ny fanjakan'ny raiko io amin'izay. Misy fotoana izy manazava amin'ny fanjakan'ny lanitra zavatra ao anaty efa ao aminareo fanjakan'ny lanitra. Misy fotoana izy manazava amin'ny fanjakan'ny lanitra zavatra hidirana ampinono, fa misy fotoana izy manazava amin'ny fanjakan'ny lanitra tena ilay fiainana mandrakizay amin'izay. Dia hozy izy amin'izay le zavatra nazaviko aminao hoe hozy izy Jesosy miresaka hoe misy olona maro ho avy eo anatrehako amin'izay. Dia inona ny excuse, inona no démonstration, inona ny fanazavana, inona ny zavatra izay ho ambarany reto olona maro ho avy eo anatrehany Jesosy ireto? Tsy misy afa-tsy œuvre, asa natao. Zay ihany ny démonstration andra olombelona. Za nanao an'izao, za nanao an'izao, za nanao an'izao. Sa hozy izy ny anankiray na ny atokon'olona anankiray, za inge maminany amin'ny anaranao e, za inge manana profesie, za inge malaza an'izao e, zay milaza tenin'Andriamanitra e, zay manao an'izao, zay manao an'izao e. Hozy izy indray ny anankiray avy
Aizavy izy teo. Nandroaka deminy tamin'ny anaranao izany. Nandroaka deminy ny olona mino angeny mandroaka deminy. Olona tafiditra lalina ao anaty fivavahana ngy vao mandray an'izany anjara toerana zany. Fa ny mpinotsotra mipetrapetraka fotsiny. Ny mpinotsotra tonga fotsiny vavaka, ny mpinotsotra manaraka fotsiny. Zay ihany dia manara-dreny rano eny fotsiny ihany. Fa lay olona mpandroaka deminy dia olona tena tafiditra lalina ao anatin'ilay tontolo mpivavahana. Fa hozy izy Jesosy milaza, mbola tsy izy koa ifaharoa io. Ny manaraka efa nanao asa maro tamin'ny anaranao. Zay ny teneniko anao, ny olombelona tsy manana démonstration afa-tsy les œuvres. Ny asany ihany. Zao ny asako, zao ny asako, zao ny asako. Nefa zany tsy système an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra tsy ny asanao. Fa eo amin'izay le toyany miorina aiza ny fiainanao. Tsy lay hoe inona no nataoko. Raha tsorina zany, raha toizana le tantara dia zao, isy anao démonstration an-tranony amin'izay. Andriamanitra ny anay ny trano naorina dia lay trano noforononay ngeza be. Zay zany le asa le azonao, le asa tsara, le asa tena hoe zay nanao zavatra mihezinezina, zay navita an'izao, volanay natotonay tamin'izao, ny ananay nataonay an'izao, ity nataonay an'izao, ity nataonay an'izao. Navita trano ngeza be izahay. Dia io trano ngeza be io tena confort be mihitsy. Io trano ngeza be io misy ny zavatra rehetra ilaina. Io trano ngeza be io avo be mihitsy io. Fa tsy le trano ny mahaliana ny tompo. Tsy le trano ny mahaliana ny tompo, fa inona nahaliana ny tompo? Ilay fanorenana. Zay le resako teo, tsara fanorenana. Tsy ny trano no mahaliana azy, tsy lay asany mahaliana azy, tsy le zavatra ireharehandra olombelona no mahaliana azy. Hoy zay iverinako amin'ilay information teo hoe voahozongozona ny maro ankehitriny. Maninona ny maro ny voahozongozona? Satria tratran'ilay information be dia be. Lasa amin'izay ny olona le lazaiko anao teo hoe aty. Nareo zany dia mino an'izany biby lava miresaka zany. Tantara no resana, tantara. Zavatra atao anatin'ny Baiboly. Dia lasa amin'izay mahita démonstration maro isan-karazany. Hoagny anakely ako nahita sadidiko soa na tamin'ny télé na tamin'ny YouTube. Zay mantsy système anjareo zareo dia misahirana mafy mihitsy mitady démonstration. Tonga amin'ilay fomba fiteny nareo koa dia misahirana. Mitady démonstration hoe ahoana no antosoana n'ity fivavahany ity. Dia izy menakavy ihany no miteny aloha voalohany indrindra hoe zany Jesosy zany nge tsy nisy akory. Ono anie zany. Misy le atao hoe tsy sadidiko soa le terme. Ono anie zany. Langenge zany. Tsy ny existe zany fa olona nanao zao, nanao zao, nanao zao. Dia nefa aveo ihany izy menakavy mitady indray hoe taizao hono nisy an'izany Jesosy zany. Dia mitondra démonstration indray izy hoe le Jesosy lazainareo nitsangany tamin'ny maty. Tsy nitsanga zany akory fa hitanay fasany nefa hoe tsy nisy le izy. Dia nahita fasany indray izy aveo. Tsy nitsanga zany fa hitanay fasany ary misy soratra hoe Jesosy Kristos zanaky Mariamine, zay mantsy ny anarany any nanany. Dia zany proof zany no tadavandrareo. Inona zavatra mitranga amin'izay? Mahita le information, ny fosiny saina ny maso. Eo amin'izay ny ahitana hoe miorina aiza ny fonao, miorina aiza ny fanomponao io, miorina any amin'ny dada sy mamanao ve izay nitondranao na avatranao ny vavaka, sa miorina any amin'ny zavatra tahaka ny miracle. Be dia be ny olona mivavaka noho ny amin'ny miracle zay noraisiny. Fa zalo atreto tsy haiko fa zay olona rehetra nanorina ny fiainany tamin'ny miracle tsy nahita mihitsy hoe naharitra. Ny Baiboly nanao démonstration voalohany indrindra fa lasa iza daholo reo olona nanaovan'i Jesosy miracle tamin'izy teo ambony hazo fijaliana. I Jaona sy Maria irery any ny sisany teo tamin'ny ho voasambotra nge Jesosy tsy mba nisy ary lasa izy Jairo sanako vavy eny natsangana tamin'ny maty fa aiza ianao ry Jairo
mety ozy izy jairo miresaka hoe tena rehefa nataoko fandinina natory mihitsy izy tamin'le aniva le zala reto taitaitra be dia lazay efa maty le zaza nefa tena zaza matory mihitsy le izy len Jesosy ny marina taitaitra be raha matoa mihitsy ny taitaitra raha matoa ny taitaitra vo tsy nietsika kely le zaza dia lazay fa maty ony nefa olona natory tokoa dia mba mifoaziny Jesosy fotsiny izy dia nitsangana ny mirakla tsy miazony mila fantatrao zany tsara ny miracle tsika mino miracle amenna ahita miracle foana tsika mandra-piala eto tany amenna za aloha tiako ny miracle resaka amin'i Jesosy dia tiako ny miracle fa ny miracle ariavana tsy io no vatolampy tsy io no vatolampy fasika zany zavatra zany tsy azo anorena mpiaina zany zavatra zany tsy azo anorena mpinono zany zavatra zany ary zay namakiko an'ilay Timoty 2:1 izay lazainy Paoly hoe fantatro izay inoko io izy no miazona an'ilay zavatra izay natolotro azy kozy izy amin'ny teny vakitsika teo fa izay nomenya kozy izy mifanambarana anankiray dika teny hafa ny famonjena izay anana amin'ny Paoly ny filazantsara izay nomena amin'ny Paoly dia fantatro Paoly tsara ary fantany fa tsy izy no miazona an'io inona dika le tsy izy no miazona an'io eo ambony vatolampy no mipetraka zay rehetra manorina ny fiainany amin'ny fahalalana amin'ny asany amin'ny zavatra rehetra iainany amin'ny fiezahany anamasy tena so verinao fa azo ianterana zany za ho any an-danitra satria za manamasy tena no avonavim-panahy zany avonavim-panahy zany za vonina no any an-danitra satria za mifady hanina dia mba iriko indrindra mba ao anatin'le fivadikanina ataoko le eo amin'le 5e jour le tena za tena tsara iny tonga Jesosy sambatra be zay taloha tena rehefa mandeha ny alimbavaka miakatry ny filinina amin'le manandra-tanana avy Jesosy marana ta manofo mihitsy toko zao raga le moment zao izy ny tonga dia tsika rehetra ry miara-manjavona daholy par les œuvres ça aoriny eo ambony fasika daholo izany tsy mahavonjy atsika zany zavatra zany ary tsy mampiorina atsika zany fa iozongozona foana isika satria manina androany amin'ny fadihanina androany amin'ny manao alimbavaka androany amin'ny vavaka be fa amvanimpotoana hafa tsy mahavita an'izany aho dia amin'ny fotoana izay tsy ahavitako an'izany dia iozongozona ny finoko hoe sode zao ozy atoy ny resaka hoe ny olona manao recherche be dia be ary tena milazanao fa démontrable tsara fa misy erreur ty baiboly ty azo démontrena tsara mihitsy ny ato misy azao mikorotana ny sainy démontrable io misy donné mifandonao ao anatin'io fa raha zany ny anorenanao ny finoanao menjerany tranonao ary lozany fianjerany za raha lasana bafy tsy manorina ny finoko amin'ny alalan'ity baiboly ity tsy tia ny vatolampy fa iza vatolampy Jesosy Kristy ny vatolampy ozy izy Paoly zay teneninareo ozy izy ny resaka ny jiosy mila famantarana ny jentilisa mila fahendrena fa izay mitory an Jesosy Kristy voaomby eo amin'ny hazo fijaliana zay ny atao anatiko ato ny atao hoe vatolampy dia tsy inona fa lay révélation fanambarana ny amin'ilay zanak'Andriamanitra misy zavatra tsy ho voazavako ao anatin'ny baiboly io ary za mietrehitra mihitsy hoe misy information za mantsy ny fomba fanaon'Andriamanitra ozy izy rehefa miresaka mikasika an'ilay lehilahy izy moa ny anaran'ity izy le lehilahy le mpanan-karena maty le mpanan-karena maty dia ozy izy miresaka ao anatin'le izy hoe ozy izy le mpanan-karena resaka tamin'ny Abrahama raiko rehefa mba tena tsy azo tsy afaka tanterana ihany le mba faniriko mba irao Lazarosy androtsaka ranokely eto ambavako fa tena mafy loatra ty manjoa aty mba irao re izy efa any amin'ny tsizy ngaray mbola manirakirak'olona ihany tsy miova mihitsy le toetra na mpanan-karena mba irao re izy iteny amin'ny rahalako 5 fa mbola manan-drala 5 any tanàna any ka raha misy maty mitsangana ozy izy dia mino ireo zao lazainy Abrahama zao lazay koa anao
raha tsy mino Mosesy sy mpaminany izy tsy mino zany izy na misy matamitsangana. Ny information tsy mahatonga antsika mino. Ny information tsy mahatonga antsika mino. Ny démonstration na ho démontren'Andriamanitra aminao ary hoe tena za marina diso daholo reny resaka hoe ina moa ny anaran'ity Big Bang théorème de l'évolution na ataon'Andriamanitra démonstration aminao ary zany tsy mampiorina ny fonao ny connaissance fa ny révélation Jesosy Kristy ao anatin'ny fonao zay ny mampiorina anao. Raha miteny Paoly hoe fantatro izay inoko dia tsy miresaka izy Baiboly. Jesosy ohatr'izao fandehany. Ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Marina ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny Paoly hoe fantatro izay inoko, tsy manambary izy ny fanasitranana ny raisiny. Tsy manambary izy ny zavatra hafa izay azo tsapahitanana sy hita maso. Io ny fanandaniko ny fiainako, fantatro tanteraka momba an'io. Ny connaissance tsy base, tsy fondement, tsy fototra azo ianteherana, tsy tsara fototra ianao raha fahalalana ara-tsaina no antony anomponao. Misy olona ihany koa manompo satria tsy manana démonstration, tsy manana fanazavana. Rehefa nataoko fandinihana teny Baiboly no manakaikaiky ny famarinana indrindra ka dia zay ny inoko an'io. Misy manampahaizana mizara roa mantsy manampahaizana, misy mino théorème de l'évolution. Ny olona avy any angavy tamin'ny trondro dia avy any anaty rano tany dia tsy fantatro mihitsy hoe tamin'ny fotoana inona ny tonga saina ilay trondro iny do rangatsika aseho any an-tanety. Za mbola tsy nahita trondro tonga saina mihitsy, efa ela zay ny ainako zay izy Davida zay. Fa mbola tsy nahita trondro tonga saina ndao tsika aseho any an-tanety. Fa nisy trondro ny tonga saina tao anaty rano tao ndao tsika aseho any an-tanety. Dia rehefa nitsipatsipaka teo an-tanety teo izy dia naniry moramora ny tongony, rehefa avy eo dia lasa nahainy aina amin'izay izy fa tsy nilan'le rano intsony. Dia manampahaizana sasany mizara roa tsy d'accord amin'izany, tsy possible zany resaka ao zany. Misy ray démonstration tsy possible ny mamorina ny tsy misy amin'ny alala, mamorina ny misy amin'ny alalan'ny tsy misy. Zay mantsy ny théorème ny Darwin, le atao hoe Big Bang zany tsisy ninona dia atome kely ohatran'izay dia mipoka fotsiny dia lasa zava-boary be dia be, lasa misy zavatra be dia be dia nandeha amin'izay ny fiforonana maro isan-karazany. Dia ozy izy Einstein zao manambara hoe tsy possible ozy izy ny mamorina zavatra misy amin'ny alalan'ny tsy misy. Rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Fa Einstein rehefa mba mahazo donné nareo mikasika zany Einstein zany, Einstein tsy nino an Jehovah Andriamanitra, Einstein jiosy, fa tsy Jehovah Andriamanitra ninony, fa manana ny Andriamanina izy. Tanao le base tsy tavapetraka amin'ny alalan'ny fahalalana fotsiny. Nenao izy ny Andriamanitra inoko, dia lasa amin'izay izy manao sarisary ilay Andriamanitra inony, Andriamanitra tahaka izao no inoko. Tsy ny Andriamanitra ny Baiboly ny inony Einstein, fa mino fotsiny Einstein hoe nisy namorony izao tontolo izao fa tsy tonga ho azy. Fa fototra ratsy daholo zany, fototra mora mianjera. Sa zany te hizara amintsika ankehitriny mba ho karazan'olona mahalala zay inonao ianao. Ary rehefa fantatrao zay inonao tsy Baiboly no entinao eo anatrehan'ny olona, fa fantatro ilay velona atao anatika. Ny témoignage zay entinao dia le témoignage révélation. Henoko ny famelan-keloka, henoko fiadanam-po, henoko fitsarana. Zay ny témoignageko. Zany ny vatolampy izay iorenana ny fiainako i Jesosy Kristy io. Zay ny iorenako, fa tsy Baiboly. Tsy ratsy ny Baiboly, Baiboly ny angalantsika fahalalana rehetra mikasika azy. Fa tsy ny fahalalana ny mampiorina, fa ilay fahafantaran'ny fonao an'izay inonao. Rehefa fantatra amin'izay io izay inona io, dia tsika miditra ankarazan'olona hafa indray. Ozy Jesosy ny resaka Mateo 7:12. Rehefa nanao fanoharana izy mikasika ilay voaka amin'ny mpamafy mba hamafy. Rehefa namafy izy dia
reto olona mafazany reto dia mazava ho azy fa kristianina mpivavaka. Fa ny apahany vary a dia nafafy a taiza moa teo amin'ny tany fandehanan'ny olona. Dia voahitsakitsaka daholo le vary. Rehefa manao fanoharana izy an'ilay vary dia niteny foana ny ambarany. Ny vary dia niteny, ny mpamafy teny zanak'olona, ary amin'ny maha Jesosy any Jesosy dia ny tena marina izy ihany le mpamafy dia izy ihany le afafy. Azonao le fandehany, izy mpamafy dia izy ny afafy, izy mpisorona be fa izy koa ny fisorona. Mitondra ny tenany izy zany, tsy mba nitondra rana biby izy fa ny ranony tenany netiny teo amin'ny altara izay tsy natao tanana. Misy altara ny an-danitra any izay tsy natao tanana. Dia nanaovana replika ny taty ambonin'ny tany. Dia ohatrohatra zay zany sary le izy misy kanal amin'izay mampifandray lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny edrim-panompoana natao Mosesy. Zay nampanaovan'Andriamanitra azy ny bokin'ny Hebreo hoe tandremo anaovanao tsara an'izay rehetra nandidiako anao. Zay mampatonga le refa exact. Azonao le izy ohatrany hoe baiboly anankiroa izy manana baiboly mangamanga ohatrany ity. Dia atao refa exact dia ohatran'izao le izy zany eto ambonin'ny tany dia ity atao an-danitra dia mifanindry tsara. Mahazo le côte samy côte zany tafahoana ohatran'izao. Ohatran'ny nanaova Mosesy an'ilay izy. Dia Jesosy Kristy ihany lay eto ambonin'ny tany misy mpisorona be olombelona, any an-danitra Jesosy Kristy mpisorona be. Ka Jesosy ihany lay mpamafy, dia Jesosy ihany lay voafafy dia tsy nafanteny. Fa rehefa namafy izy tamin'ilay mpivavaka dia sasany voafafy teny amin'ny lalana dia avy-voromanidina ka nitsaingoka azy. Reno izy dia le mihaino teny fa misy fanahy tsy mahazo révélation. Feriferiny olona mamaky baiboly fa tsisy révélation. Tiana zavatra vakiana ao, tantaran'i Estera, Davida sy Goliata, izay tantara mahafinaritra rehetra io. Fa ty amin'ny epistily aty, na hoe tsy mahita fa nampitory teny raha vitsy no misaventure mandehandeha any amin'ny epistily any. Na mamaky any ary izy dia ny aza mangalatra sy esory zao toetra ratsy zao, zany tantara iny. Fa tsy manana révélation, tsy manana fanambarana ny amin'ilay zanak'Andriamanitra, tsy manana fanambarana avy amin'ilay zanak'Andriamanitra. Zara ijoro amin'izay dia ilaza hoe ahoana ny inoko, ahoana ny ananako antoka fa andova ny fiainana mandrakizay aho. Dia tsy ny asa izay nataoko intsony, na niezaka izay nataoko. Na satria iza mpampianatra soratra masina, na satria iza nandany ny androm-piainako tao anatin'izao. Hozy izy Paul nyresaka sy nanambara tao amin'ilay Timoty faharotoko voalohany teo. Zany hozy izy niaretako fahoriana takizao. Zany hoe izy tsy miaritra fahoriana mba hiditra ny lanitra. Fahoriana nge tsy mampiditra ny lanitra. Fa foizam-bola tsy mampiditra ny lanitra, fandehanana am-piangonana tsy mampiditra ny lanitra. Fa hainao tsara fototra ny mampiditra ny lanitra anao. Amen. Dia rehefa tsara fototra amin'izay ianao dia afaka manao an'ilay zavatra rehetra. Dia hozy izy Paul, satria izaho tsara fototra. Raha fehezitsika ny zavatra izay vakintsika tao amin'ny Timoty faharotoko voalohany teo, satria izaho tsara fototra dia zany no iaretako ny fahoriana rehetrarehetra nony amin'izao. Azo atao zany manao démonstration rehetra zay tianao hoe tsy marina ty izao, ty diso, ty sisa rehetra. Hozy izy Paul mijoro eo anatrehan'ny manam-pahaizana maro, eo anatrehan'ny olon-kendry maro, lasaizan'ny olon-kendry, motsy efa navadika Andriamanitra ho fahadalana avy amin'ny fahendrena zao tontolo zao. Hozy Paul amin'izay mijoro milaza, vita ny fahendrenareo rehetrarehetra. Le démonstration, le lazainareo fa diso, le lazainareo fa tsy mety. Fantatro sainoko, izy namboly zavatra tato anatiko, ary io zavatra zay namboleny tato anatiko io, izy no miazona an'io. Fa maninona izany samy laza fa rehefa novonjeny Jesosy ny olona anankiray dia tsy maintsy voavonjy izy fa tsy very intsony izy mandrakizay. Démonstration biblique ave zany? Tsia. Vatolampy fototra ao anaty zany. Rehefa nandray famonjena ny olona, rehefa nanandrana famonjena ny olona, dia rehefa hieno ny tsirony zany zavatra zany, rehefa miasa ao anatin'ny fanamasina, tsy misy mahisotro an'izany intsony. Fa raha mbola faminaniana ny orenan'ny olona,
dia raisitsika sy amboaritsika fotsiny le fanambarana teo. Raha olona maminany, raha olona mpaminany, mety mbola hiverin-dalana. Zay ny tenen'i Jesosy, tsy izany teny izany. Maro no avy anatrerako dia laza hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa izay be dia be ny olona maminany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa possible be hiverin-dalana. Possible be tsy ho voavonjy. Tsy efa nandroaka deminy tamin'ny anaranao fa izay be dia be ny olona nandroaka deminy. Za koa efa mpanao an'izany. Fa possible andany anaran'i Jesosy. Le olona rehetra nanaraka an' Jesosy eny hatramin'ny Petery. Nandany Jesosy inge Petery. Fantatrao inona ny antony? Fa manino Petery nandany Jesosy? Tsisy révélation tao anatin'ny fony Petery. Fa mbola nanaraka fotsiny izy amin'ny maha-Petery azy, amin'ny mahafana-fo azy, ny hafanam-po raha lasana bavy, tsy fototra tsara. Satria na hoela na hoaingana ny fo mafana, me mangatsika ihany. Le resaka be dia be, le fitorim-pitiavana be dia be. Ozy izy ilay zoky be anay zay, zoky lala zay. Promesy ataondry rahalahy eo ambony altara raha tsy mamenatra azy mama azy komaky afa zay hiverin-dalana. Nefa ambony altara eo izy vady zany, o tianao na boka na clé mainy. Manao biso amin'io tonga dia filinina be mihitsy. Ny sasany tonga dia bedaina eo amin'ny takolany mihitsy le vehivavy. Mety daholo mipanatrika. Fa za fitiavan'olombelona zany mety mangatsika. Rehefa mangatsika zany, ao fitsaranao ny 3 isan'andro ny divorce. 3 isan'andro divorce. Ataovy ny kady tsotsotra raha voa 5 andro anatin'ny herinandro ny fitsarana. 20 jours zany, 20 fois 30, 600 divorce. Tsy haiko raha maraka an'izany isan'ny mariage ny firaisana. Fa 600 divorce par mois ao fitsarana. Tsy saitsika miovaova ohatran'izany ve ny anteheranao? Androany ianao manaiky raha petso ianao manda. Fa rehefa ny révélation en Kristy velona ny ao anatinao. Io raha lasiana bavy ny jereo ao anatinao. Miorina izany fiainako. Miorina izany fiainako. Miorina amin'ny tranonay vita ve? Hoe ity trano ity dia vavolombelona, Jesosy nanangana an'io. Fa veriko aminao hoe fa ijairo tsy hita izay nalehany. Tsy hita. Zay tadidinao jairo, ny zanaka angeny lafo vidy indrindra amintsika olombelona. Ka raha le nanangana zanakao tamin'ny maty ary, no nanjavony ianao tsy mba nanao intervention na inona zany jairo zany inge olona manokana teo an-tanàna. Olona manam-pahefana teo amin'ny tanàna inge jairo e. Fa tsy hita nalehany, tsy azo iorenana, tsy azo anteherana ny fahalalana, ny mirakla, ny zavatra nataon'ny tompo sy ny sisa. Fa ny asan'ny Kristy ao anaty fosy fanahintsika. Zay no vatolampy iorenana. Zay no mahatonga anao. Hoy soratra masina milaza, tany finoana ho ampinga. Dia tany tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra tsy verset biblika. Ny tenin'Andriamanitra révélation an Jesosy tao anaty. Io no ampinga, io no sabatra ny fanahy. Atao inona ozy izy? Afanareo mamono ny zana-tsipika amin'ny rehitra rehetra, alefa n'ilay ratsy. Mandefa ny devoly karazana zana-tsipika. Ary ny devoly dia tadidio tsara fa eo ambany tongony. Efa nomena azy ao rehetra zao izy miankoky eto anatrehako zao rehetra. Mpanan-karena rehetra, miliardera rehetra, tompo-pahefana rehetra, fahefana rehetra, fanjakana rehetra zay misy amin'izao tontolo zao io. Dia milaza anao eny fa nareo église, grande église reo, raha manana ny tantaran'ireo, misy olona tena tsy apozinao, misy tantarana papa maty ao anatin'ny tantaran'ireo. Mitondra kely fotsiny 2 taona 3 taona mitady hanova zavatra, eliminendrala. Tonga dia miova indray manaraka. Ty zao tontolo zao ity eo ampelantanany maizina. Isaia efa nanambarana zany any amin'ny 904 taona mialohan'i Jesosy Kristy, ny aizina manarona ny tany, ny aizo-pito manarona ny firenena.
Zany no miazony, ianao ao anaty aiziny, inona ny fiorenanao, inona ny fanorenanao, inona ny tokom-pinoana anananao, atonga anao aharitra hatramin'ny farany, atonga anao aharitra fanenjehana. Osika verina kely amin'ilay Mateo 7:12 teo. Nafafy ny vola, nafafy ny teny, miaino ny olona, okey, amen, nalazao ny akaikinao, lazaiko ny akaikoko. Fa rehefa aveo tsaingohan'ny voromanidina ilay teny. Ny anankiray indray ozy izy dia zao, nafafy ilay teny teo amin'ny tany marivo ambony vatolampy, namaka ihany izy. Ohatrany mba mety, ohatrany resy lahatra, fa tonga ny ainandro, tsy nahazo fakalala zany, dia maina tany amin'ny fakany tany. Tsy marina tamin'ilay fantatro izay inoko. Raikitra fanenjehana. Zay tsy na ilay ainandro. Raikitra fanenjehana noho ny amin'ny teny. Toery fianakaviana. Ositsika nanao ohatra hoe vanim-potoana famadihana zao. Mora ngeno miziriziry be fotsiny, manao beloha be fotsiny, zay tsy manao an'izany. Fa ho hitanao ny conséquence an'io. Ho hitanao ny conséquence an'io. Fa eo amin'izay vao ahitana hoe miorina izy io fiainanao io. Miorina izy eo ambony vatolampy ve ny fiainanao, ka mbola afaka mitohy ianao, sa tapitra limitin'le beloha be fotsiny. Misy limite daholo ny beloha atsika. Raha misy beloha za koa mba anisany. Fa misy limite io. Rehefa tsy miorina eo ambony vatolampy dia tsy iza fa Jesosy sy ny fanambarana azy ao fotsika. Baboka ihany tsika dia miaiky. Dia manaiky maromaro raisana. Dia me tsaratsara velatsy. Satria maninona ny fanahy any anaty tsy manaiky an'ilay izy, fa fianakaviana manahirana. Izy ary ny andevina anao, zany ny malagasy, magaga mihitsy ny fotom-pisaina malagasy. Izy mbola velona soma tsara, tsy hay raha ho faty afaka 40 taona na 50 taona, dia izy ary ny andevina anao, raha tsy niavanao. Io vola benao io tsy hitondranao mausolée. Any foana ny problema sy ny souci. Izany mba hiay anay. Ianona ngemba zao, ianona ngemba zao. Fa pastera veloha mavita fiainanay. Raha vao ratsy ny fanorenana, tena milaza antsika miozongozona foana. Dia ozy izy loza fenjerana. Ho avy ny rivotra, ho avy ny tafiotra, hitsoka daholo ty hiakatra ny rika, amela ny trano. Le karaza-trano tena samy hafa le endrika trano zany tena resantsika mihitsy le tontolo fanompona neny zany mpaminany zany inge trano goavana beke zany. Azonao ve le sary omeko ao anatin'le izy? Raha pinitsotra zany dia mety hoe tena trano kely, trano hazo kely mipetraka eo ambon'le fasika. Dia sy normal io trano hazo kely io ve tsy enjery. Nele mpaminany mety tonga dia villa misy piscine fa eo ambony fasika ihany. Nen'le mpandroaka devoly, building kelikely. Nen'le bishop sy ny namany reny tonga dia 25 étage. Fa raha mbola eo ambony fasika, avy ny rivotra tonga ny tafiotra, loza fenjerany. Azo atao tsara mipinitsotra nefa mametraka azy eo ambony vatolampy. Tsy miteny zany ary tsy mitiky zany alao mijanona amin'izao ihany. Tsika natsony Kristy ho vavolombelona, zay le Timoty 2:1 teo. Efa manana vatolampy tsika dia eo amin'izay tsika manorina trano. Azonao? Azo antoka aloha fototra zay vao manao trano, amen. Fa tsy tonga dia miplany izy estiavana. Tonga dia maka designer, maka mpanao an'izao, alaina daholo spécialiste. Nefa zavatra eo ambony fasika le izy. Fa azo antoka tsara. Izany asa tao anatika. Dia rehefa tafahorina tsara zay, na inana zavatra mitranga, afaka mitsoro ianao. Dia afaka hiaritra fahoriana noho ny amin'ny Kristy ianao. Afaka hiaritra fahaty ianao noho ny amin'ny Kristy. Mafy ny nanjoan'i Paul, tena fahoriana tsy fahoriana. Misy olona zany niaritra fahoriana atao anaty Baiboly fa tonga dia hoe ohatry zao ny endry Stefana fahoriana ray tonga dia tapitra ny tantara, hiakatra ny soratra. Fa ny endry Paul inge tena ohatran'ny hoe nitsitsina mihitsy izy. Efa voatora-bato zao fa tokony hodiny amin'ny ray, mbola foazin'ny ray ihany foazy. Olona voatora-bato ve raha dia mbola foazinao ihany hoe mbola betsaka ny atao. Tsy mba hoe efa alao izy ala sasatra amin'izay fa efa zao ve manjo azy.
fa mbola foaziny ray ihany izy. Mafy ny nanjo fa mitsangana avy eo ndao rahalahy mbola itory an Jesosy indray tsika. Enjana nge zany raha lasenabavy tsy kôkô an'olombelona nge miazona an'izany. Fa raha sainao tena azo ny tratra le amin'ny alina tsy mahita tory iny ianao, jejery plafond eo. Moa zany dia fa inona avy ny tsy efa nanjo. Intelo vaky sambo. Indimy ny kapohana inefapolo latsaka ray. Fo enjika ery sery. Toerana le amin'io mba mitory filazantsara ianao mampiseho fitiavana azy, ny azo fitiavany mimiena. Dia inona koa vao geja manodidina izay. Za zao efa nilozany ihany. Vao maly zay vadiny jery le sary taloha tamin'ny 2012. Aiza daholo reto. Olona 520 ngamba milahatra eo, anankitelo sisa ny hitako eo. Isaka manao batisa za somary tena ohatran'ny misy vokely saiko amin'ity resaka batista. Fa tena ny sifra tsara indrindra hitako zany hatr'izay nanaovako batisa 50% zay. Fa tena eo le olona milahatra eo daholo fa tena mampanontany. Jery amin'ilay izy amin'izay ianao mijery ary ty lasa izy ty tsy hita intsony ty ohatran' zao ty. Ty ohatran' zao, ty ohatran' zao. Matoritory Paul dia mijery plafond mahita an'izany. Milaza anao raha ratsy fanorenana zany ny tomany. Tonga ny apitso maraina tsy hanao tsony a Jesosy maro. Rehefa be ihany izay nieretako saika. Tsy mora nge zany hoe eritreretinao le révélation ary zay ny tena enjana be amin'ity resaka révélation ty. Fantatro izy Paul fa rehefa hiala eto isy olona hivoaka vao aminareo amily sainany maro. Dia ho very fotsiny fotoana 3 taona angarangidina nananarako anareo nandritra ny tamin'ny ranomaso. Fa fantatro Paul zany zavatra zany. Fa za mbola nanatra anareo foana. Fantatro Paul fa miena ny fitiavan'ireo, za mbola hitombo fitiavana anareo hatrany. Tsy herin-tsainy zany, fa tsara fanorenana. Azonao zay? Tsara fanorenana. Fantan'ilay nony. Fantan'ilay ny resaka tamin'ny olona tsy naharean'ilay resaka fa nahita lanitra mamiratra. Ianao ihany koa tiako mba tena hanana an'izany zavatra zany androany. Tiako mba tena hanana antoka hoe ny any famonjena, ny any asan'i Kristy tato natiko. Dia zavatra azoko antoka tanteraka. Rehefa azonao antoka izay tsy azo nisan'isy ososoniny ianao. Na hoentinao aminao ary ny démonstration miaraka amin'ny sary sy sisa rehetra hoe io fasan'i Jesosy. Dia tsy be loha ny andavanao an'izay. Tsy izy io ka. Tsy izy io. Dia hitondra démonstration izy tsy izy azany tantarany Noa zany. Tanao tantara io culture an-dry Assiriana io. Dia nanjosy reo ary tsisy an'ireo tsisy an'izany Abrahama sina zany tao fa fampianarana foroporonjay. Hitanao, ty zao misy filazantsara izay hita, filazantsara ny Jodasy. Misy azany mantsy ny évangile de Judas. Tsy haiko hoe tamin'ny fotoana iny ny Jodasy nanotra filazantsara fa na ny anarany ary dia efa tsy mampite hamaky an'ilay ty filazantsara ny Jodasy. Ataoko ahoana raha lasenabavy ny hamaky filazantsara ny Jodasy. Fo mahita an'izany dia efa miroro saina, miroro hevitra. Asehoy ary ny herin'Andriamanitra reo dia efa mikorotana raha vao ratsy ny fanorenana atahorany trano. Fa rehefa tsara ny fanorenana na mafy tahaka ny inona ary ny rivotra sy ny ndrika sy ny tafiotra dia ho zasotra masony hoe maharitra izy satria naorina tamboho faty lampy. Amen. Tantsika tsangana dia samy mamresaka amin'ny tompo androany. Raha tsy manana antoka ianao androany ny fotoana iresana amin'ny tompo hoe tena mbola mangozozo ny a Jesosy. Mbola tsy manana le assurance fa tia hiain'ny asanao any anatin'ny foko. Tsy maninona raha lasenabavy eo. Ozy nge hoe mpaminany ara mety ho tsy tafiditra ka tsy aloha ve dia mety ambonin'ny tany tsika dia mijery sy makatoky tsara ny tranontsika. Toy izay manao beloto, izay manao finoana eritreretina fotsiny dia avy eo tsy araka ny tokony ho izy akory diso fanantenana.
ny amin'ny vokatra. Sokafa ho vavanao androany dia miresa. Dinio ao amin'ny tompo mihitsy ho fonao hoe miorina iza ty foko ity. Miorina eo ambony vatolampy fanorenana ve? Miorina ambony teny fanambarany Kristy ve? Misy fanambarany Kristy velona ve atao anatiko? Andriamanitra iza no inoko? Jesosy niza no inoko? Jesosy ve no inoko? Samy teny an'izany ve? Sa Jesosy n'olona nampianarina no inoko? Sa Andriamanitra olona nampianarina no inoko? Sa toriteny mandresy lahatra no inoko? Mila marina tsara ny natao fotsika. Raha maniry ariva avaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.